Faly miarabantsika rehetra indray rakizy. Ary faly indrindra indray androany hanolotra tantara mahafinaritra sy mahavariana ho anao. Enoy tsara ary. Satana fahavalontsika tapany fahatelo. Aza kasihana. Fantatrao ve natao hoe plazanoavy na pahita? Olona voataona ny devoly izy, ka fantany izay hitranga amin'ny hoavy. Na dia tsy tena marina aza ny zavatra lazainy, mahazo vola amin'ny fanaovana izany izy. Efatry nela no nisy ireny plazanoavy ireny. Rehefa nankany Filipi i Paoly, niaraka tamin'ny namany, dia milaza amintsika ny Baiboly fa nanaraka azy ireo ny vehivavy iray, nanana fanahany sikidy. Nitomany mafy teny an-dalana izy. Mpanompon'Andriamanitra ireo lehilahy ireo, ka ilaza aminareo ny fomba hamonjena anareo. Teo anefa izy dia nilaza amin'ny marina. Marina izany. Mbola nahasosotra ny Paoly anefa izany. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, mivoha ity vehivavy ity. Na andao azy avy hatrany ny fanahany sikidy. Jesosy no mpandresy. Mangovotra eo anatrehany devoly. Na dia tsy hitantsika azy izany, ny devoly dia tena misahirana manakana ny olona tsy hino an'Andriamanitra. Izany na tonga azy hanolotra finonom-poana isan-karazany mba hinoantsika zavatra hafa. Marina fa izay manidy ny varavaran'ny fony amin'i Jesosy dia afaka manokatra an'izany amin'ny finonom-poana koa. Hitantsika izany amin'ny ody tsara vitana entin'olona maro miaraka amin'ny firavaka, na amin'ny kisary masikôty izay miantona ao anatin'ny fiaran'ireny. Ny devoly dia mampanao andrana sasany mba hahitany hoavy amin'ny alalan'ny lalao, ny pahita, ny fanodikodonana famantaranandro, na zavatra mihetsika eo ambony latabatra, na dia tsy kasihana akory aza. Ahoana raha mba ataonay hakana fahafinaretana na ho fialam-boly fotsiny? Nieritreritra toy izany koa i Martin. Rehefa nanandrana ny resaka tamin'ny fanahy tamin'ny alalan'ny solomaso mihetsika toy ny ankizy sasany tao amin'ny sekoly. Saingy nanomboka teo dia raiki tahotra izy ary nanofo ratsy be. Fantatrao ve ny fanandramana ranomainty? Atsoboka ao anaty lavaka fanasan-dranomainty ny ratsan-tanana iray mba hialana voly. Dia ataovy matotra indray mandeha rehefa avy eo. Inona ny vokany? Raksa ranomainty manga ny ratsan-tanana roa. Noho izany, alaviro izay mety tolotra rehetra atao amin'ny devoly. Ny olana dia tsy hoe tsy azo atao tena matotra ilay izy, na koa hoe natao ho fialam-boly fotsiny, fa satria mitovy ihany ny vokany. Ohatra, tsy manana fahazotoana mamaky Baiboly intsony ianao na hivavaka. Mamaky ny filazana tonon'andro izany ve ianao? Tsia. Ny reniko tahaka izany. Ny teny izy hoe voararan'Andriamanitra izany. Ilainy sika mihetehitra amin'ny rery ihany. Ary rehefa manana an' Jesosy ianao, dia tsy mila zavatra hafa. Mpandresy izy ary manampy antsika tsy ho latsaka mifandriky ny fahavalo. Tianao izy ary izany ny antony hiarovany anao. Izay indray no anjara hafatra ho antsika tamin'ity anio ity. Tahiny tompo daholo, nanolotra ny tantara zoky mi.